marika ravalomanana izao rery ihany no lehibe ny mpanohitra. Piasan'ny kromita malagasy 5.30 no indray voaroka. Fitaizanany zaza sy ny tanora malagasy ifamerenana ny taranja instruction civique ny vahaolana. Alakamisy 4 Aogositra ny taona 2024 amin'ny kafaliny indray ary tompoky lahy sy tompoky vavy no ianako aminao tanatin'ny ity fampalalam-bavao Vaovao Mbs amin'izao alizao ity. Manasa ny mampitiavana sy ampanajana sahady anaraka ny fotoanan'ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Etitsika anomboana ny vaovao ary amin'izao alizao araka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao iny dia nitondra ny fitarainany teny anivon'ny inspection du travail tetsy Antsahavolandroanty ny mpiasa eo anivon'ny kroma malagasy fitakina miompana indrindra amin'ny fitarainana manoloana ny fandikan-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa ataony mpitantana eo anivon'ny ty orinasa ity no antony. Ando miaratina tokra marla. Tsy mbola niravina treto ny olana eo anivon'ny orinasa kromita malagasy. Tsy mbola nahita mangirana ireo mpiasa eo anivon'ny ty orinasa ity manoloana ny olana menjady amin'izy ireo. Ankoatrany tsy mbola fandraisana ny karama hatramin'ny taona 2024 fantatra indray zao fa mpiasa 5.30 no nesorina tamin'ny fomba tsy manara-dalàna ka nitondran'izy ireo fitarainana tety amin'ny inspection de travail tety Antsavola tamin'ity androany ity. Hatreto zany dia mbola tsisy voavalo ny olana momba ny orinasa kromita malagasy. Mbola tsy mihodina ny orinasa, mbola tsy voaloha ireo karaman'ny mpiasa izay mbola tsy voaloha teo aloha dia mbola mitohy zany ny fitakinay hatreto. Fantatray aloha izay antony tany fa ny risianina mihitsy no nanajanona ny fitandrahana. Tamin'izay fotoana zay rehefa niantso ny talety généraly dia nanazava ny talety généraly fa stratégie io ary mety amintsika ozy stratégie ny risianina io. Ay le stratégie zany nitondra any amin'ny tena any amin'ny fanajanonana ny orinasa mihitsy tsisy vahaolana naroso, tsisy vahaolana namahana ny olana kroma mihitsy zany ny talety généraly hatreto. Tonga nanoana azy ireo tety antoerana mofo ny randrana syndikaly androany namafisiny izy ireo fa tsy voaja tanteraka ny zon'ny mpiasa manoloana ny fandikan-dalàna sy ny fanitsakitsahana lalàna velona ataony mpitantana eo anivon'ity orinasa ity. Manaprofo zany zao fa tsy mahay lalàna ny mpitantana ao amin'ny kromita malagasy no sady maritsakitsaka ny lalàna malagasy ho an'ny fitantanana ny mpiasa. Zay zany mahatonga anay tsy azo ekena zany hoe mpitantana zany tsy mahay lalàna, tsy mahay mampiatra ny lalàna satria raha orinasa izay stratégique ohatran'ireny amin'ny hoan'ny économie Madagasikara ohatr'izao ny fomba hitantanana ny mpiasa izay ny mpiasa no hery lehibe ahafahana mamokatra dia tsy ho tafavoaka ny Madagasikara. Raha izao zany no mitohy dia zay mahatonga anay tsy azo ekena ary anentanana ny mpiasa rehetra sy ny mpitarika syndicat tsy anaiky zavatra toy izao fa manjary lasa manimba ny endriky ny tontolo malagasy ny tontolon'ny miasa sy ny fitantanana eto amin'ny firenena. Araka izany andrasana indray ny fivoaran'ity raharaha ity no mafisiny ireo mpiasa moa fa mitohy hatrany ny fitokonan'izy ireo mandra-pisin'ny valy mafapo avy amin'ny tompona raikitra. Andeho any fianarantsoa tao anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity dia miakatra ny maripana eo amin'ny komina Ambonivohitry fianarantsoa sy ny mpivarotra amoron-dalana. Velotarainy ireto farany noho ny antso-jay miatra amin'izy ireo ataony iraka avy amin'ny komina any an-toerana Bagisandriananja. Miaina ao anatin'ny tebiteby ankehitrindry ireo mpivarotra amoron-dalana atao anatin'ny commune urbaine ny Fianaratsoa noho ny afitsoko ireo iraky ny commune izay milaza fa nahazo baiko avy amin'ny ben'ny tanandra. Ankoatra ny fakana ny entana sy ny mety ho fanombanana izany dia misy ihany koa ireo teny mahery izay miaro fanambadiana tsotro izao izay ataon'izy ireo ao mpanatanterahana ny baiko ankoatra ny fandrahonana maro isan-karazany. Verevitra reto mpivarotra reto izany mba ho sarangotana aizany tokony mba hitarainana manoloana ny zao zava-misy zao. Dia mba mitarahina aminareo agny mba omeo toerana zao aza dia pahoriana isan'andro agny fa malahelo ny fona eto. Bengavinao roanay filoperenena mafy loza pahitany commune na ity atram'izay 2 volana zay zao natao anay rehefa voarokany entana anay hoe mandoa 10,000 sy R1 anay tompokatra tamin'ny efa 2 volana lasa zay tsy mivarotra mihitsy amin'ny 5,000 vao mameratra entana amin'ny tombo 20 koa vao mameratra entana nomboka mifitra ao fa tonga eto dia virindreo ny entana amplisin' zay tonga dia hoentina mitobila zay tonga any tsy potsony fa manina zany manao ohatran'izao ina no hoaninay ina no loavanay hofatrano ina no hoanin'ny kolonganay anay mandoa kalazy mpianatra.
Ny loharanom-baovao nahafantarana fa efa nisy fifanantonana teo anivon'ny commune urbaine sy ireto mpivarotra reto. Eny fanahitra amin'ny lefitra voalohany ben'ny tanàna ary dia efa nanome toerana ho azy ireo. Saingy milaza ho mahafantatra sy akaiky ny ben'ny tanàna reto irekireto ka tsy te halala fa manao izay saim-pantany amin'ny fanatanterahana an'izany iraka sy baiko izany. Maro ny diso fanantenana amin'izao zava-misy ankehitriny izao. Indrindra moa tsy misy mihitsy ny fitsinjovana ny vahoaka majinika eo anivon'izay seha-piariana amin'izao vanim-potoana efa sarotra izao. Mihasarotra ny fiainana ary hiatrika fidiran'ny mpianatra ny ray aman-dreny ankehitriny. Mila velomina ihany koa nefa ny ankohonana. Izy ary no hitarainana, iza ny mba hiahy azy ireo. Niteraka resabe ihany koa tato ato teny anivon'ny fiarahamonina mahakasika indrindra ny fidanganana ny vidin'ny atody. Ato anatin'ity fanadihadiana nataony mialy hirary nombana sy tahiry ny an'ity indrindra no hitondrana ny antony izay fiakarana izay araka ny fanazavana ireo mpamingady. Hoarantsika ary izay fanadihadiana izay. Ankoatra ny vary sy ny menaka dia anisan'ny mampitaraina ny olona ny fidangan'ny vidin'ny atody. Tao anatin'ny volana maromaro, ny ziroziro teo amin'ny 900 ka hatreo amin'ny 700 ariary ny vidin'izany eny amin'ireo mpivarotra épicerie raha manodidina ny 500 teo foana ny vidin'izany teo aloha. Niakatra avokoa ny vidin'ny entana rehetra ilana ity akora ity toy ny vidin'ny mofomamy. Antony maro no nahatonga ny fiakarana araka ny fanazavan'ireo mpivarotra ny atao madinika izay tsy miankina amin'izy ireo loatra. Mitaraina noho tsy fisian'ny tsena ihany koa ireto farany na dia efa nahitana fihidinany kely aza izay vidin'ny atody izay amin'izao fotoana izao. Raha nahalafo atody 3,000 ka hatramin'ny 4,000 izy ireo teo aloha, zara raha mahalafo 1,000 sisa ankehitriny. Tsy lazaina intsony ny fantsiantoka ho hatrany ireo mpivarotra. Ny akoho manatody lava zany tsy dia nisy tamin'ny fetraka an'ilay aretina teo tamin'ilay corona iny dia akoho manatody lava avoakan'ilay olona ilay tompony amidy atao hena velona zany ilay izy dia ny provante miakatra sanandro tsy mandeha ny tsena fidiram-bolan'olona mihitsy ny tsisy izay tsy maintsy mamono antoka satria tsy maintsy mandany entana ny entana satria ny tsy lany dia ny tonga ihany ny tsy lany ny tonga ihany dia tsy maintsy amono antoka 2 isakatody na 3 isakatody ny atodinay eto. Atao izay andanina any satria raha vao maharitra ela ilay izy dia simba. Atao lany koa izy zany eo amin'ny 2 andro tsy maintsy laniny iny na tiana na tsy tiana. Mbola lafo mihitsy satria ilay sakafona koa lafo. Dia ilay akoho koa ohatrany hoe tsy salama. Fa tiantoka izao ilay atody vaky ireny mahatiantoka foana amin'ilay mivarotra ilay atody vaky. 20, 10, arakaraka ny rehefa tsisy tsena mihitsy izao fampidirana mpianatra ny izao dia efa iray volana mahery. Iray amin'ireo olona mankatody eny atao madinika Charlotte. Mivelona amin'ny fandefasana sy fivarotana ity akora ity any amin'ny faritra Atsimo ny tenany. Zara raha mahazo tombony ary mianao anatin'ny fahatsiantoka ihany koa izy noho ny antony samihafa. Laisany tsy maka isan'andro fa ohatrany hoe isaka 10 andro. Ohatra hoe maka 7,000, 7,000. Ohatra hoe laina 500, 7,5 na 800. Misy tombony moa zany fa dia kely satria ilay frais lafo be. Ny vidin'ilay atody moa zany dia hoe ilay bina zany tsy dia misy tombatra fa hoe asa efa mahazatra zany dia atao. Efa misy hoe azo raisina zany dia izay. Ilay araka ny kesika izao misy hoe 20, misy 30 arany. Dia misy 10 arakaraka an'ilay mpandamina anazy koa zany ilay kesika. Raha ny filazan'ny sasany tamin'ireo mpivarotra dia efa nahitana fihidinany kely ny vidin'ny atody eny atao madinika. Tsy mbola misy fiovana firy kosa nefa ny vidin'izany eny amin'ireo épicerie. Eo amin'ny pejy fanabeazana kosa indray ary dia tsikaritra fa tsy misy intsony ny fanajany tanora sy ankizy ny olon-dehibe amin'izao fotoana izao eo ny anivon'ny fiarahamonina. Miaha tanora, miaha matotra ary miaha matokoteny izy ireo saingy vitsy sy ny mahalala fomba. Olom-pirenena maro no nanamafy ny tokony amerenana indray ny taranja instruction civique tamin'ity androany ity tamin'ny mialy rarinombana sy tahiry ny anadrandy. Firy amin'ny ireo tanora moa izao no mahafantatra hoe rehefa misy razana mandalo dia manala satroka. Mbola misy ve ny zaza sy ny tanora miarahaba rehefa mahita olon-dehibe? Na koa mbola misy ve ireo manao azafady rehefa mangadadalana? Raha misy vehivavy bevoka, mbola misy manome toerana ho azy ireny ve ireo tanora? Satria ny ireo fanontaniana ireo ary tafiditra ao anatin'ny soatoavina malagasy izay tsy hita izay naharatsy azy. Soatoavina izay zary tsy mipetraka intsony ankehitriny noho ny antony maro samihafa araka ny nambarany ireo ray aman-dreny. Maro anefa ny vahaolana hiverenana amin'izany ka fototra goavana iray tsy azo ialana ny resaka fampianarana. Tena tsy mahalala fomba mihitsy
vao miteny ianao dia tonga dia tsena tsy misy zany ny fahalalam-pomba sy fanajana ray aman-dreny zany ka tsy misy tsiny le fiainam-pianakaviana zany mbo miara mipetraka dia miara miresadresaka tamin'ny andronay mantsy dia ohatr'izay dia io manitsy ny ray aman-dreny hoe zao tsy mety fa amin'izao tsisy an'izany tsony satria moa fa hoe sarotra angamba le fiainana dia efa samy mila ho azy any daholo le olona iverenana zany dia le fampianarana instruction civique any ampianarana fa tsy fisian'le instruction civique ny tena lesoko kizy amin'izao zany tsy dia mahalala n'izay fanajana izay tsony mahita zany hoe na ny kizy amin'izao zany miandro ohatrany hoe izy indray miandro arabaina ohatra sy mahametsiny kely amin'ny mpampianatra satria ozy hoe ohatrany hoe tsy ampianarana tsoa ve zany fa raha ny olona taloha zao atao hoe tsy dia nahita fianarana fa mahay an'izany hoe fahalalam-pomba zany dia tsy haiko hoe le fifampitezantsika samy malagasy ve tsy ampy tsony tsy tafitany amin'ny tanora tsony zany raha eny amin'ny lafin'ny fiarahamonina eny dia matetika le ratsindray aza no lasa iainan'ny ankizy kokoa no le tena hoe fahatsarany fomba fiainan'ny malagasy taloha amin'ilay ray aman-dreny koa efa hita hoe efa be loatra le zavatra iainany andavanandro dia matetika koa izy efa tsy mahatafita an'izay zavatra izay tsony any amin'ny ankonany dia any amin'ny fampianarana zany any amin'ny sekoly ny tokony apetraka bebe kokoa izay zavatra izay raha ta hoe zato isanjato dia ny 50 tsy mahalala fomba fandrosoana angamba ny mahatonga an'izay mandroso miembotra fa tsy mandroso satria ny tsara taloha na riana dia naka zava-baovao tsy fandraiky amin'ny zavatra taloha misy tsara be ny zavatra taloha fa ny ilaozan'ny ankizy amin'izao fotoana izao ny ray aman-dreny tokony hamerina an'izay satria ny ray aman-dreny amin'izao fotoana manaraka be fahatan'ny fandrosoana diso mahatsapa ihany koa ireo mpanabe fa tsy voahaja intsony ny resaka fahalalam-pomba amin'ny ankapobeny eto amintsika noho ny rivo-pivoarana samihafa izay entin-dra fandrosoana tokana ihany ho ity talentsekoly iray ity ny amerenana izay sotoavina izay dia ny amerenana sy hanamafisana ny taranja instruction civique na ny fanabeazana ny mahaolona ao anatin'ny fandaharam-pianarana. Inona ny ilainan'le mahaolona fahendrena, inona ny sotoavina malagasy mahatonga malagasy manaja ny olon-dehibe sy eo amin'ny resaka fiarahamonina. Very be mihitsy le sotoavina malagasy dia miezaka mamerina an'iny zany no ampitaina amin'ny ankizy hoe tokony tsy hoe ratsy le izy hoe loazan'ny toetrandro fa iny no tena mila asongadina maha-malagasy dia hita mihitsy hoe hiendry le ankizy malagasy nanaraka n'iny sotoavina iny fa rehefa niditra le teknôlôjia dia nandeha ny hoe tsy kapohana ny ankizy dia very le izy dia na hampianatra le instruction civique aza le mpampianatra le lalàna miseho mandrara an'izay dia tsy tafita le izy. Tafiditra ao anatin'ireo fehinkevitra 12 no volavolaina sy navoaka nandritra ny fikaonando nasionaly nataon'ny antoko-panohitra tamin'ny 13 sy 14 ny volana jolay lasa teo ny resaka fanabeazana ao amin'ny tepoka faharaiky 12. Voalaza ao anatin'io andininy io ny famerenana ny taranja instruction civique ao anatin'ny fandaharam-pianarana. Ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia mpanao gazety Pakasary iray sy ny mpamily niaraka taminy Androany Maraina no niara ny fanafihan'ny jiolahy mitapy-adiana teny Vaovao Mbs samy naratra avokoa moa izy roa lahy ireo ary lasa ny jiolahy tamin'izany ny firavaka sy ny fitaovana entin'izy ireo manao ny asany. Zavandremahefa sy Andra Kotomalala. Mpanao gazety iray niaraka tamin'ny mpamily no lasibatry ny asaratson'ireo jiolahy Androany tokony tamin'ny efatrora sasany maraina teny Vaovao Mbs lalana miazo ananosopatrana iny. Raha loharam-bavao andeha mitahiraka any Antsirabe izy ireo ka saika haka mpanao gazety iray hafa nipetraka teo Vaovao Mbs noho izao lasibatry ny asany jiolahy izao. Nijanona ary niandry sahabo 10 minitra teo ity mpanao gazety sy ny mpamily taksi niaraka tamin'ity no nanantona azy ireo jiolahy misa ifaday. Avy hatrany dia ilay mpamily no novelesiny ireo tamin'ny votobasy teo amin'ny lohany. Nalain'izy ireo tamin'izany ny findainy ary nasian'izy ireo nivoaka ny fiara ity farany. Tsy niva kosa ny varavarana ny fanintsy teo amin'ilay mpanao gazety ka nitsofoka avy aoriana ireo jiolahy. Lasa ndreto farany tamin'izany ihany koa ny firavaka volafotsy teny amin'ny tendan'ilay mpanao gazety ary ny sakosy niaraka tamin'ny fankatsary. Avy eo mbola novelesin'izy ireo tamin'ny votobasy ihany koa ny firifany. Peratra volamena iray teny an-tanan'ilay mpanao gazety ihany koa no lasan'ireo jiolahy. Raha loharam-bavao hatrany samy tsy nisaritava ireo jiolahy ireo ary naritra 10 minitra teo ny fanombana nataon'izy ireo. Nametraka fitoriana kosa izy mirahalahy voaendaka ireto raha ny fanazavana hatrany.
eo amin'ny vaovao tapatapany sy dia vinavinaina isokatra ny volana oktobra ho avy izao ny sistan'ny Madagasikara miankina amin'ny fivoarany valanaretina Covid-19 amin'ny firenen-kafa nefa izany tsy maintsy vita vaksiny avokoa ireo mikasa hiditra eto amintsika io no isan'ny nivohitra nandritra ny fihaonan'ny délégation malagasy tamin'ny mpandraharaha frantsay izay atao any Longchamp France amin'izao fotoana izao. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia nidina andalambe ary nanao hetsika fanairana teo anoloan'ny fitsarana tampony tao Brésil omaly ireo indigène na ireo teratany brésiliana mandala ny fomba nentim-paharazana mikasika indrindra ny tokony amoahany fitsarana didim-pitsarana momba ny tanindrazana izy ireo Nzavandre Mahefa sy Andra Kotomalala. Une explosion de couleurs, des chants et des cortèges à perte de vue. Niakatra ny tanan-dehibe tao Brésil omaly ireo teratany brésiliana mandala ny fomba nentim-paharazana ny toerana na ireo indigène izany. Teo anolohan'ny fitsarana tampony izy ireo nanao hetsika fanairana ny amin'ny tokony amoahany fitsarana didim-pitsarana mikasika ny tanin'izy ireo izay efa naojarian'izy ireo nandritra ny taona maro. Amin'izao mantsy dia misy ny tolo-dalàna napetraka ny fitondram-panjakana ao Brésil hakana ny tanin'ireo indigène ao Brésil ireo. Ny lalam-panorenana tamin'ny taona 2027 dia efa namafy fa azy ireo ny tany izay efa napetraka ny razambeny hatramin'izay. Na izany aza, foko maro no voaterina findratoerana nandritra ny korotana teo amin'ny tantaran'ny Brésil, indrindra teo amban'ny fitonana miaramila ny taona 427 hatramin'ny taona 527. Amin'izao kosa dia angatan'izy ireo ny amirenana azy ireo amin'ny taniny. Vahoaka maherin'ny 9 amina foko miisa 70 no nivondrona nandritra ity hetsika ity ary nambaran'izy ireo tamin'izany fa manitsakitsaka tanteraka ny zo sy ny tanindrazan'izy ireo ny fomba fiasan'ny fanjakana ao Brésil. Raha loharamba vao hatrany dia tanjony fanjakana brésiliana ny fihezana ireo arena voajanahary izay midadasika eo amin'ny tany ireo indigène ireo amin'ny alalana ny famokarana sy ny fitandrahana ireo arena kibony tany. Na hemotry ny fitsarana kosa moa ny famoahana ny didim-pitsarana farany sy mikasika ity raha ity. Araka nefa notanterana tamintsika tao anatin'ny fampalalam-baovao omaly ihany moa dia nitarika ny fameloma maso ny antokontsika Madagasikara tany Morondava ny Flora Valmanana ny tafamivantana sy ny haino ny fitarainana ary ny etaeta ny mpikambana idada nandritra izany. Ny vidim-piainana midangana ny sy fandriampahalemana ny fahasairanana no anisan'ny nasongadiny ireo olona ny tafa taminy. Tsy maintsy harentsika miaraka ity firenena ity hoy ny filomarika Valmanana no amafisiny atranty ny toerana amin'ny mahalehibe ny mpanohitra azy sy ireo fandikan-dalàna samihafa ataon'ny mpitondra amin'ny lalam-panorenana. Nanaitra moa ny filomarika Valmanana fa hidina any amin'ny faritra menabe ny tiako Madagasikara fa ka hisy ny fikaonan-doha lehibe atoato arahantsika ny fanampanazavana. Le matoa président Markara Valmanana vady tonga soa mitsara eto amin'ity faritra menabe ity miarahaba anao président tonga soa eto aminay faharoa miarahaba antsika rehetra izay tonga nidodidody mihitsy tena ohatrany tsy haiko mihitsy nilaza ny hafa aliko hoe tsy nampoziko hoe tonga dia ohatra zao ary raha fahitako azy ary mbola tsy tokony zao no tena izy fa teritera angamba le fotoana moa lavidavitra koa aty amin'ity toerana ity fa raha ny hafa alin'ny olona président dia tsy haiko angamba ny anambara azy aminao. Tiako hotsindrina kely président dia tena sahirana ny vahoaka tena milanao tanteraka mihitsy raha ohatra ny any Beltsibina tany dia mahatsiaro amin'izany hoe amin'izao fotoana izao tena mijaly tanteraka mihitsy ravoravo-tana ny olona tsy afaka mamboly ary farafahakeliny roa na telo isan'andro ny olona izay atao hoe ndosy ny fahafatesana no tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana izao ary vao vetivety ary ny président fototany eo atapy-tanàna mihitsy no ndosy ny fahafatesana vokatrizay insécurité zay dia matsika anao zay le président fa manantena anao tanteraka mihitsy fa raha mbola ny valopolo isan-jato ero sibila manome tena ty marina le resakinao ndray matofoloha tamin'le fotoan'andro ny atao hoe mijaly eny ireo vahoaka tsitsinao ny ireo olona reo e iny tokoa moa zava-misy ananiko zao tena marina tena ndray mateninao ndray matofoloha fa tena mijaly ny vahoaka malagasy ananiko zao tsy eto Morondava avao fa eran'ny Madagasikara mba tsy ilazana ny hoe ao ny tsy fandriam-pahalemana ao ny tsy fanananasa ao ny miankizy tsy mianatra voahilikilika raha fa mamaritra
za sy anaka avy any ambatondra zaka amikaramati tsy mahazo varo i plasy mihitsy rehefa mamaritra fa ahirikirika ny karana re miala fa anay ty fa vitanay azy ny vola aby ny plasy rehetrarehetra sy zay ipetrarana tsy misy mihitsy zay ny angatanay mba angataka tsena baibatany mezanao plasy anay amarotanay fa mijaly zay. Raha zahay mahabo manokana dia tena miaina ao anatin'ny fijaliana tantera na eo amin'ny resaka asa ny vidim-pianana ny tsy fandriampahalemana indrindrandrindra dia tena mijaly zay ndre mantofoloha ka dia tsotra ny tenanay mahabo mana tena nao zato isan-jato ny distrika mahabo ray manontolo andre mantofoloha enao ihany no ananany vahoaka ny mahabo fitokisana profon'izany re ny fifidianana filoham-pirenena farany teo reny ary dia mangeta eto dia efa tsiko sady andre mantofoloha fa dia mangeta eta mafy ihany koa ny omba vangianao izahay ao amin'ny distrika mahabo amin'izao fandalovanao izao. Iatongavako aty ijery zava-misy marina dia amizay mahalala aloha dia rehefa aveo mahay hoe ahoana na mana ny olana amindreo amizay mahavita rehefa aveo mahalala aloha zava-misy iaina mivoaka aty any be manonga ohatra mahalala dia efa mihaino anao mahen'izan'izay haiko io dia amin'ny farany mahavita amizay tsika miaraka azonao tsara mahalala avy reno mahalala mahay mahavita tsy maintsy zay miaraka be loatra ny fampahoriana vahoaka amin'ny tsy fisian'ny fandriampahalemana ary be loatra ny olona tsy anasa indrindra fa ny tanora ary be loatra ny vehivavy tena mitaraina amin'ny fanilikilihana azy ireo dia izay nataoko hoe ny fanamafisana ny firaisakina mahatonga antsika eto iray indrindra mandeha tsika dia nary ray indray dia la misy tsy mety mahatatesonareo tsikera dia ny lohevitra tsy maintsy diniantsika dia zao ny fandinihana indray ny rafitra le rafitra fa misy reo diniantsika hoe ahoana tokony ampiana ve tokony sanarana ve ahoana naovana azy manaraka ny fampiofanana repotaritra io zava-dehibe aza metehitra mihitsy anao nga regdime nga fokotime nga distime hoe mahay ihany no toro sa zao na izao ara mbola mijery tsara hoe ahoana tokony anaovana azy satria nahoana nampiova zavatra betsaka iny arety mandoza le covid-19 iny niova daholy azy am'rere mihitsy hoe tena mahay niova daholy ny zavatra nisy eran-tany io zany tsy maintsy averina indray zay mahatonga hoe redynamisation dia fampiofanana an'ireo mpitarika ireo tsy maintsy hofanina ireo na dia reo amin'ny bureau politique any Antananarivo ary nofanina izy omaly nandritry adiny telo reo nofanina aloha zay vao mahazo makaty aminareo dia efa nofanina reo dia mahalala tsara hoe inona moa ny antony isiny zany hoe tiako Madagasikara zany zany tiako Madagasikara zany nanorona an'izany zany nanorona azy niaraka tamin'ny vadiko io sy ireo le mpiasa niaraka taminay hoe andore isika mba hanao zay mba hahasoany vahoaka satria ny any ivelany any afaka mandroso tsara Madagasikara manana reny zay natonga le Madagasikara naturellement iny natao iny ny vision iny dia zay koa natonga le mapo Madagasikara action plan amena asa ny olona ary zay natonga le hoe firenena vanina niaraka tamin'ny bodipira tsy maintsy mandeha zany reo hoe andaotsika anao zay ampandrosona ny Madagasikara ary fa mampandrosa Madagasikara tsika dia niponinao anatiny tsy maintsy mandroso miaraka amintsika fa tsy andeha rery tsika faharoa tsy maintsy hoe zantsika na fomba hoana na fomba hoana mba hahatonga ny olona hiasa ampianatra ny zanany satria rehefa tsy mianatra ny zanany ao arinao ny génération antsika na ny tanànatsika dia tsy manana ny hoaviny intsony satria zany olona tsy nianatra zany soa ihany eto mena be fa tena mampianatra zany akaraka zay azo atao fa misy ny tena tsy afa-manoatra intsony raha ny tena izy ary tsy maintsy izay nataontsika hoe ampianatra nireo ankizy ireo maimaimpona aloha aminjena azy aingana reo ihany ankizy manaraka dia ina indray zavatra tsy maintsy ataontsika ny fofana zany reo le mpitarika aloha hatrany amin'ny fokotany tsy maintsy hofanina daholo fa reto anankitelo reto distime rectime ary ny comtime tsy maintsy hofanina reo midina makatira reo dia efa vita zay dia ny fanamafisana ny tanjona ny antoko zany miray iny fa tsy adiny koa nefa ny mampiofana ny tanora sy ny vehivavy azy adiny mihitsy fa ny vehivavy ny maronisa
ary tanora koa maro misy azadinonareo zay zao zavatra tsy de misy loatra tamin'ny 7 dia ovainy zay zao am'izao fotoan'izao hoe tsy maintsy mena toerana izy ireo tompony rehetra amin'ny union européenne efa niresaka tamin'ny américaine niresaka tamin'ny japonais fa na inona zany mitarika amin'ny mpanoatra eto Madagasikara na izy iteny zany mitarika azy tsy menatra milaza an'izany satria voalaza lalam-panorenana hoe zay mahazo vato be indrindra faharoa no mijoro mpanohitra ka na ovainy ara ny lalam-panorenana fanitsakitsahana lalam-panorenana reny fa zay voalaza dia voalaza anjara za fa tsy andany andro amin'izany tsika fa raha misy samy joro any hoe mpanohitra dia seho mananana izy mahita olona ohatr'izao ary ny fahefana eo am-pelatana ny vahoaka tsy an'olo tokana ny fahefana tsy an'olona vitsivitsy fa ny olona maro toy izao ka dia mbola mamerina fisaoranareo aho ho anareo mpikarakara ho anareo izay tonga fanta fa nisy olona avylavitra mihitsy nakaty dia maniry aho raha maniry koa mba hitoy mandrakarivo izao farany hiresaka aminareo aho misy fotoanandoha ny mpanohatra mena be ny mpanohatra rehetreto ny angavy ahy izy a hoe président fa tonga any any anao dia mba afahafataro fa izy fotoanandoha lehibe dia lehibe tsy mitima irery fa ao ny RMDM ao re olontsotro ozy hoe ao reo le ao anatina organisation reny mba ty anatitra izy dia nitanjona kendrena amin'izany dia hoe fanetsehana sy fanentanana. Anisan'ny porofo mivangana hitarafana ny fantrany malagasy ankehitriny nisy olombabahoaka Emilian Mbs Alakamisy nitrangana tsy fandriampahalemana misiolany amin'izao fotoana izao ny politika ny asa mihitsy no tokony hojerena sy atao laharam-pahamihana raha ny nambarany Ando Miaratina tokira marolahy. Monsieur Lany ary efa tena manjaka tanteraka eto amintsika amin'izao fotoan'izao ny tsy fandriampahalemana faritra maro eto Madagasikara no voasikajo faritra mena amin'izany mihitsy fanafiana mitapiadiny etsy fanendahana fisolokiana roa izao indray mahazovana ny fakana-keriny sy fitazoman'olona atao fakana vola tany aloha ireo teratany vahiny na ireo olona manan-katao no tena lasiby hatramin'izany ankehitriny kosa hatramin'ny olona majinika miaran'izany ihany koa tsy misy azy anterana intsony fa samy miaro izay nanany rehetra hoy ny olon-tsotra. Eo aloha zao fahitako hoe raha ataona ny andro taloha zany mbola lamilamina zany raha aman-dreny zaza ty ainy dia hitako teo amin'ny toerako zao taloha tsy tsenainy mandeha mianatra dia mody tonga ny tandra mirava mandeha ny riva dia mody ny riva nefa ny zao amin'izao fotoa zao zany malaza be indray le resaka alatraza ny mpianatra hiditra dia tsy maintsy hoe voatera laina saterina zany fa zaza amin'izao fotoana dia asa mety hoe tsy fananana asa tsy fananam-bola dia mahatonga ny olona hanao zavatra ratsy. Io raha tsy ny foto mihitsy tsy mety le satria raha eo manodidina zao efa samy sira fa mifankafantatra daholo fankafantatra daholo ny tsirairay hoe riranona fantatra hoe inona no ataony ohatr'izany. Manaprofo ny fantrana lalina menjady amin'ny vahoaka ankehitriny izao tranga izao tsy ampina tsy misy ny fandraisana andraikitra sy tohana avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fampiroboroboana ny tsenana sy eto an-toerana mitavozavoza ny mpitondra amin'ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'izany izay mila arenina faran'izay aingana. Matombotranga izany zavatra zany dia vokatry ny fahantrana tanteraka menjady amin'ny vahoaka malagasy ary ateraka tsy fananana asa raha manana asa ny olona tsy andeha hanao hevi-dratsy nanafana ratsy hoe akatakaloina zany fa ny zava-misy nefa amin'izao fotoana izao dia mpandraraha malagasy toetra ny fitondrany ity tosi-botanana tsy ampiana dia zay mahatonga an'izao tsy fandriampahalemana amin'ny sehotserin'izao satria na any ambanivohitra na eto andrenivohitra dia tsy manana asa ny olona fa raha misy dia misy dia ataoko hoe mifory isan-jato mponina malagasy manana anton'asa na any ambanivohitra na eto andrenivohitra na ny any ambanivohitra azy izay atao hoe miasa tena dia tsy afaka manao an'izany intsony ninona no niatiny tsy fandriampahalemana satria tsy manana an'izany fitoniana zany na amin'ny atoandro na amin'ny alina fa dia mitebiteby lava ary raha manao ny asa dia manao asa lasa fay tsy ataon'ny fanjakana malagasy amin'izao mihitsy anton'asa manokana fametrahana an'izay fitadiavana asa ho an'ny sarababem-bahoaka zay. Sakana goavana tsisy ny fampandrosoana ny tsy fandriampahalemana sy hatra maro no voatotoina ao anatin'izany
fanamby lehibe ary larana voalohany amin'ireo velirano nampanantenan'ny filohampirenena ankehitriny vahoaka malagasy tamin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra nandritra ny fivitianana teto amintsika ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana raha ny tanefa aty amin'ny fisasahany feptom-piasana mbola lavitra ny ezaka izay tokony masoa ny mpitondra mihitsy na izany an-tanan-dehibe na ambanivohitra. Nanamafy moa ity solombavambahoaka Emilian Rambosalama ity fa anjara ny boriboritany fa efatra indray no mandray ny hetsiky ny fameloma maso ny antokotiko Madagasikara ny 12 septambra ho avy izao manao antsoavo any mpikambana eo anivony antoko araka izany izy sy ireo izay maniry hiditra ho mpikambana vaovao mba ho tonga maro amin'izany hetsika izany sy hoetrany ity solombavambahoaka ity. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany avy eo anivony HFP na ny hesiky ny fanavotam-pirenena tetsy andrefanambohizana azy. Ny HFP moa dia vovonana vao nitsangana ary manohana ny hesiky ny mpanohitra. Faratsika ny fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiry ny aina. Nijoro tamin'ny fomba ofisialy ny 20 Aogositra lasa teo ny HFP na ny hesiky ny fanavotam-pirenena. Vovonana izay manohana ny hesiky ny mpanohitra. Ny fahatsapan'izy ireo fa lasaka ankady tanteraka ny firenena no antony nananganana ny vovonana. Antony maro ihany koa moa no hitondran'izy ireo tsikera mikasika ny fitondrana ankehitriny. Anisan'ny olana navohitry ny HFP ny nahatonga ny fitondrana tamin'ny toerany amin'izao ny tsy fisian'ny demokrasia ary farany ny fahantrana lalina iaina ny vahoaka malagasy. Satria latsaka ankaterena ny firenena ary manana didy sarotra dia sarotra sady masina ny HFP noho ny antony marary mafy amin'ny fomba fiteny amin'ny Covid amin'izao fotoana hoe amin'ny forme grave ny firenentsika. Inona aby ireo aretinareo mianjady amin'ny firenentsika amin'izao fotoana zao. Raha hitanisa azy eto atsika na dia herinandro aza tsy vita zany. Aretina faharoa izay mitovy lanja aminy aminy ny fahafatesan'ny demokrasia tanteraka. Ny zavatra tokambara fahatelo arety mandoza ihany koa zany dia ny fahantrana lalina izay mianjady amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao. Aretina fahaefatra mianjady amin'ny firenentsika ho tany saiko alohan'ny farany izao dia ny fanaovana tantila fadrakotra ny arem-pirenena ary ny farany ry tompoko ny aretina ho tany saiko dia ny tsy fian'ny fandrefahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Manoloan'ireo olana mianjady iaina ny firenena ankehitriny ireo araka izany dia nanao fanambarana toy izao ny HFP. Zahay dia manao fanambarana rentany rentanitra fa ny fanafody amahana ny reny olana rehetrarehetra reny reny aretina ny tany saiko reny sy izay tsy voatanisiko dia zao dia ny fenkevitra 9 no resy ny mpanohitra za tsy miteny hoe RMDM fotsiny ny mpanohitra tamin'ny 7 sy 7 ny volana Juillet farany teo. Io ihany ny fanafodiny. Za tsy afaka hitanisan'izy rehetra eto fa za dia miteny manareo fa azoko tsy anjery izy 9 profoky zany. Ny andininy voalohany no tanisaiko aminareo zao ny andininy voalohany noho ny fanitsikitsahana miverimberina ny lalampandrena sy lalampanjakana nataon'ny filoham-pirenena dia takina ny fialana ary noho ny koa ny tsy fanajana ny fiananany nataony miteny hoe hitandrina sy anaja toy nanokandriamaso ny lalampandrena sy lalampanjakana izy nataony zany teo mamasina tsy najenja ny tompoko takina ny fialana. Efa misandraka manerana ny nosy ny hetsika ho an'ny fanavotam-pirenena ka ity androany ity no fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny mpikambana izay notronona solotena maro avy any amin'ny faritra nisy ihany koa ny solotena avy amin'ny RMDM sy ny antokotiko i Madagasikara. Ho an'ny androany ihany koa dia niresaka tamin'ny mpanao gazety Clémence Raharnirina mikasika indrindra ny finiavan'ny komina Antananarivo renivohitra ampandany sy anome lalana ny taxi moto nambarany azy fa misy ambadika politika ity fikasana ity sary sy rindran-sary ny tahiry ny anatrandy. Ity ny fampiantsona nomeny fiadidiany tanàna Antananarivo ny mpanolotsain'ny tanàna Clémence Raharnirina omaly. Fivorina izay ho tanterahina ny alatsinainy 30 sy talata 1 Aogositra izao. Anisany hodiniana amin'izany ato amin'ny teboka fahadiminy hoe autorisation afférente au taxi moto izany hoe fikasana anome lalana ny taxi moto hiasy eto Antananarivo renivohitra.
move efa nieritrretiny be ny tanàna ny fiatraikan'izany hoe fanomezana alalana ny taxi moto alalaka eto Antananarivo zany. Raha izay faharoa Antananarivo dia renivohitra. Ary amin'ny marenivohitra anazy ny fanomezana alalana ny taxi moto hiasa malalaka eto dia mariky ny fiemorana fa tsy fandrosoana velively. Amin'izao tsika amin'ny teny izao mahery ny 503 ireo sarety izay omena karatra nomerika ankehitriny mahery io 503 io. Nefa ireo dia tsy mandona ny ariary aza ho an'ny tanàna. Dia ankehitriny indray zany dia voalefa ny taxi moto. Zaka ny lalana eto amintsika ve izany resaka hoe fanomezana andalana fitaovam-pitaterana amin'ny famezivezy maro be eto amin'ny tanàna Antananarivo zany. Raha ohatra taxi moto ara-dalàna ny taxi moto dia normal be tsy maintsy ho avy ny taxi moto clandestin. Mangony fotsiny resaka accident, ny resaka tsy fandriam-pahalemana ary ity dia ny teo anivon'ny commissariat central mihitsy no teny hoe BDB ny manendaka, BDB ny mangalatra, BDB no mitaraina vokatry ny afitsoko ireny taxi moto reny. Fitsim-pahapitokisana ho iatrany Clémence Rariny satria efa nisy ny fifampiresana tamin'ny ben'ny tanàna sy ny taxi ny volana Martsa 2024 nilaza ary nampanantena ny ben'ny tanàna tamin'izay fa tsy handefa mihitsy ny taxi moto ary nametraka mihitsy azy ny comité stratégique du secteur taxi andaminana ny taxi eto Antananarivo. Zay dia mahita fa misy politika ao ambadika dia ny politika efa fantatrareo ihany. Anao zay anafitohinana ny tenana izao amin'ny mpanolotsaina satria misy ny disadisa eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ankehitriny. Zao nefa ny zavatra tokony ho fantatry ny ben'ny tanàna raha ohatra izy ka mandefa ny taxi moto tsy Clémence Rariny akory no potika amin'ny taxi moto fa Antananarivo renivohitra Madagasikara no pitehan'ny ben'ny tanàna raha mandefa an'io izy. Isy moa ny fivoriana ho tanterahin'ny taxi rehetra eto Antananarivo renivohitra ny sabotsy izao etsy amin'ny Brown FTAR Ankazimanga amin'ny valora maraina. Mikasika ny fameloma-masina atokotiko Madagasikara ny fanendrena izay ho tale jeneraly ny taherim-bolam-panjakana ary ny demokrasia no anisan'ny teboka ny votra nandritra ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Mamintana amintsika ny andinindin'izay ary nambiny Tsovely Sitraka sy Andra Kotomalala. Efa manomboka mamerina ny fameloma-maso isaky ny distrika samihafa eto Analamanga sy ny faritra hafa ny antokotiko Madagasikara amin'izao. Ny teo anivon'ny boriboritany fahadimy no nanantanteraka ny anjarany androany raha toka nanantanteraka ny anjarany ihany koa ny eo anivon'ny komina Nosy Avaratra ny asabotsy fa 20 Aogositra izao araka ny fanazavana. Satria sarotra ao anatin'ny fotoana fohy ny ilaza amin'ilay olona hoe andaontsika amerina indray an'izany fatanjaka ny timma zany. Tonga eto koa anenjika an'izay fotoana zay zany satria ny antony nanaovanay an'izay zany dia hoe tsy mety raha ny anatin'ny mpinamanamana fotsiny no fampilaza hoe namako nolazaiko fa anangana le mpikambany tsika dia ny ezahanay mihitsy hanao publicité anao filazana maximum mihitsy zany faran'izay tena vita hatrany amin'ny radio télé amin'ny vitantsika moa zany ato amin'ny atsika ato amin'ny MPS dia natao daholo zay ary anisan'izay zany natongavako eto hoe milaza amin'izay tsy voalazana ihany etoerana hoe tongava ry reto fa fotoana io ahafahantsika manararoatra maneho hevitra milaza ny ao anatin'ny saintsika amin'ny fiainam-pirenena sy fiainantsika any amin'ny commune sy ny ametraka ny mpitantanantsika amin'ny commune sy ny fokotany. Raha ny mikasika ny fiainam-pirenena indray dia nasiany solombavam-bahoaka ny Madagasikara Alain Ratsimbazafa Tendro manokana ny fanovana ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana. Rehefa nifoanana ny didim-panjakana nanendry izany tale jeneraly izany tao anatin'ny filakevitry ny minisitra dia tsy nisy ny fanendrena izay olona isolo-toerana azy. NDB ny firenena no tantanan'ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana izay miantoka ny tombotsoa-pirenena ka tsy tokony atao ambany zavatra toy izao mitranga izao. Zany hoe anisan'ny mampirindra ny fampandehanan-draharam-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena izany tompona andraikitra ambony zany ary tsy olon'olom-poana ny olona mitazona an'izany. Mino aho fa anisan'ny nametrahana azy teo ny nananana fitokisana sy ny fahaiza-manao amin'izany andraikitra mahatale jeneraly zany eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana. Fa nanaitra tamin'ity indray mitoraka ity dia efa ho herinandro mahery zany zao dia tsy manana tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana. Inona ny vokatra zany rehetrarehetra zany dia ny fikatsoana mihitsy
amin'ny lafiny fampidiram-bola eo nivony zany tahirim-bolam-panjakana zany ary indrindrindrindra ny famoaham-bola zay fantatsika tsara fa ireo sapana raha-panjakana rehetra toy ny ministera ny université sy ny sisa dia ao anatin'izany kitapom-bola zany no ahafahany miasa amin'izao fotoana izao dia maro ireo tompona orinasa zay atao hoe misehatra amin'ny famatsiana n'ireny ministera isatrokajiny ireny amin'ny fanatanterahana ny asa dia tsy misitraka an'izay fahazahoana ny hoe vola tokony horaisin'izy ireo amin'ireny asa zay ataon'ireny. Namafisiny moa ny fandikana ny lalam-pandrenana eto amintsika izay miariary amin'ny tsy fanajana ny demokrasia. Makasika indrindra izay fameloma masina antokotika Madagasikara izay dia tontosa soamantsara androany ariva ao niany avy eo nivo ny antokotika Madagasikara eo amin'ny boriboritany fahadimy eto Antananarivo renivohitra fahombiazana tanteraka ary vona ny mpikambana ny Amerina sy ano indray ny tanjaky ny antoko mihoatra ny teo aloha ary. Asitandria malala sy Mathieu Prince. Fenupka ny efitra malalaka nanatanterahana fameloma maso ny antokotima tetsy amin'ny boriboritany fahadimy androany. Hita taratra tena andreo mpikatroka ny afaliana noho izao fotoana lehibe izao mifankahita tava tamin'ireo birapolitika ny antoko. Vao mainka nanome hery vao ireto mpikatroka ireto ny naheno ny feo ny filomarika Ravalomanana raha niditra tamin'ny alalany Antso Antaroby. Fa tokony atao mihitsy azy efahafantarana azy ny histoire na ny historien'ilay tim aloha fomba tolana rehefa voaloha l'esprit ary rehefa avy eo tsy ny mariny olona amin'inona aloha fa tena fahafantarana tsara mihitsy hoe aile odazany tsy tiako Madagasikara ty ny antony le dynamisation moa dia mampatsiahy indray zavatra misy teo aloha sy zavatra vitatsika ohatra natoritory izy dia amin'ny fotoana zao foazina amin'izay hoe mitserina eo dia zavatra dedako amin'ireo eno tsara ny zavatra dedako tsy ny mariny olona fotsiny fa ny atoan'ny olona tena resy lahatra na convaincu sady ho tompona ndraiky izy no ihany koa atsapa misy hoe tsy azosangisangina zany manao politika zany ary tsy azo fidina tonga le mbola misaikemina hoe ahoana natonga fa misy fa hoe aile zany tiandraikitra izy ty efa miala avy amin'ny redynamisation izy zavatra tiana zany hoe metaka fantaniana fa tsy anareo intsony ahafahantsika tena malala tsara hoe aile zany ny responsable tena andraikitra aile zany ny tena zavatra formenanay dia mino afahalala zany daholo ny mponina rehetra sy mpikambana rehetra ao anatin'ny saikemina fa azotoana reo fa faly mihitsy amainanareo be da be eo zany hitako be da be mihitsy reo Taorin'izay dia nifandimina andray fitenenana ny birapolitika ka nisantatra izany ny sekretera jeneraly ny antoko ka nilaza fa tokony anana ny toe-tsaina toy ny nanana ny filomarika Ravalomanana ny mpikatroka anatin'ny tim raha niresaka momba ny tantara ny antoko. Maro ny filoha efa nifandimby tato anatin'ny nitantana ny antokotika Madagasikara fa fantatritsika ny filoha-mpanorona an'izany dia Président Marc Ravalomanana. Talohan'ny sin'ny atoko tiako Madagasikara dia ny zavatra nisy dia ny fahafantarantsika anazy dia ny orinasa nananana. Inona ilay orinasa nananana? Nisy ny orinasa Tico. Inona ny fanalavana ny Tico? Fanalavana ny Tico dia Tico Kaome. Daya tsy zavatra forontsika zay fa zay mihitsy lalan-tsaina nitondrana anazy hoe tia dia manome mizara. Efa fomba zany ary toe-tsain'ny filoha-mpanorona atsika ny mizara ny zay soa ananany fa tsy mamihana izany rery ho anazy rery ihany fa zaraina ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Tao anatin'izany fampiroboroboana zany Tico zany orinasa zany
dia maro ny ataontsika hoe ny principe na ny zavatra maro samihafa netiny nitondràna an'le orinasa mba hampandesy hampatanjaka anazy. Ny filohantsika izay namorona ny orinasa dia manana toe-tsaina kristianina ary zay no izany voizina tamin'ny olona rehetrarehetra zay fananana an'izay toe-tsaina amin'ny maha-kristianina sy manana fahasahiana zay mahatonga anazy miteny foana isaky ny miteny hoe aza matahotra fa no fotsiny ihany. Ny tiana ho lazaina an'izany sy ny hafatra ao anatin'izany dia natao zany ampirisihana ny olona rehetrarehetra mba havita zavatra, mba tsy hatahotra amin'ny zavatra rehetra tokony hatao. Ary antony izay nanakinana ny fiainany teo amin'Andriamanitra mba nahafahany nanatanteraka ny zavatra rehetrarehetra zany. Izy ihany koa dia natao nanana ny ataontsika hoe culture d'excellence, izany hoe rehefa manao zavatra tsy ataotao foana fotsiny ny zavatra hoe zara fa vita, fa mila vita le izy vita ara-potoana ary vita tsara. Tsy ekena mihitsy ny excuse rehefa ohatra ka zavatra ny fanarahana. Zany no tamin'ny fotoana namorona anazy ary tezainana zany ny olona rehetra tamin'izany fotoana zany, ary zay ny mahatsara n'izany averina amintsika zao. Aminazy rehefa fotoana dia fotoana, tsy ekena mihitsy ny fahatarana na dia 10 minitra ary. Tao anatin'izay koa dia nanana izy ny atao hoe esprit d'équipe, izany hoe fiarahamientan'ny rehetra zany na tonga ny fitenenana mandeha reny foana hoe tonga miaraka no fanombohana, fa ny miasa miaraka no fahombiazana. Zany zavatra zany nahavitana zavatra be dia be zany, nentina nanentanana ny olona rehetra zany hoe mila ny firaisan-kinany rehetra. Nananany ihany koa natao hoe esprit d'appartenance, izany hoe natao mihitsy hoe anazy latsaka ao anatiny ny fitiavana ny vahoaka malagasy, ny fitiavana ny zavatra anankiray. Anisan'izany ny firenena raha namorona izy ny orinasa zany zao, raha namorona ny orinasa izy dia tiako ka omeko ary io natao hoe tiako vokatra malagasy io. Amin'ny maha malagasy dia nindraindraina mihitsy tamin'izany raha nandinika nareo dia hoe raha nantsikaritra nareo dia hoe tiako inona toyana rehefa manao publicité izy tiako vita malagasy. Nandrandraina mihitsy tamin'izany ny maha malagasy ary sarotiny amin'ny maha malagasy. Taty aoriana rehefa nandeha tsara zany orinasa zany, tsapa ny fitiavan'ny vahoaka anazy ary tsapa ny fitiavany ihany koa ny firenena, dia nanomboka nydroso tao anatin'ny politika ary zay manajomainty nitondrany an'izay orinasa zay no nampiasaina taty amin'ny firenena, satria fantany fa afaka mampandroso firenena izy. Dia nanao izy tamin'ny firotsahana be tanàna tao Antananarivo renivohitra, namorona ny tiako iarivo. Eo mipetraka foana le esprit d'appartenance hoe tiako le izy. Taty aoriana rehefa hitondra firenena, zay no natonga ny hoe tiako i Madagasikara. Tsara ny mampafantatra antsika an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ary ny tamin'ny fotoana anatin'ny hitondrany amin'ny firenena tao anatin'ny antoko-tiako Madagasikara dia maro ny zavatra vita, be dia be ny zavatra vita. Tao anatin'izany ohatra ny lalana fotsiny, adradradrainy ny mpanohatra ny tsy faly tamin'izany fa hoe lalana nga azo hoanina. Na vita 9000 km izy isika tiako Madagasikara tamin'ny mitondra fitondrana, satria mahafantatra hoe inona ny lanja ny lalana. Ohatran'ireny lalan-drà mampivezivezy ny raha ao anatinao ireny mampiodina ny ekônomia raha eto Madagasikara. Mahafantatra tsara ny zavatra tokony hatao. Nisy ihany koa ny fikarakarana ny zaza malagasy. Zaza malagasy nampidirina nianatra daholo tamin'izany. Nisy ny atao hoe éducation pour tous, nahafahana nizara ny kit scolaire ho an'ny mpianatra rehetra ihany koa. Ary tsy diso anjara tamin'izany teny amin'ny tontolo ambanivohitra tamin'ny tetikasa maro samihafa. Ohatra hoe ny PSDR tao anatin'izany, misy ny MCA, zavatra maro isan-karazany zany maro samihafa. Reny rehetra eny dia hita taratra mihitsy ny fandrosoan'ny firenena.
satria tamin'ny tondran'ny atokotiko Madagasikara nahatratra an'izany hoe tany fiakaran'ny arikarena Vaovao zany ny 700 mahery mila mandray an-tanana no avy ny firenena isika ary ilainao anatin'izany ny firaisan-kina izay no mahatonga asika rehetra vory toy izao tsy maintsy anao tsika ny fomba rehetra ampahatanjaka indray na tokotiko Madagasikara mba ahafahantsika miverina eo amin'ny fitondrana hitondra n'izany fampandrosoana izany. Mbola nanamafy izany toe-tsaina tokony ananana tsirairay izany ankomo ny mpandrindra nasionaly antoko Andriamatoa Jean-Claude Rakotonerina. Raha natao zany firafitry hoe inany dolmo zany midingana tsy maintsy olalaovantsika raha natateraka zany fampiroboroboana ny antoko zany dia tsy maintsy miaingitsika amin'ilay fampivondronana ny hery rehetrarehetra na amin'ny antsony amin'ny teny vahiny hoe rassemblement. Izany hoe araka ny teny monsieur le GIE teo itsika eto zany zao dia ao re mpikambana efa mpanorona tany aloha teo zay hiditra teo am-povoany teo zao be da be ny tanora zay ataoko hoe iroso amin'izay zany fiainana ara-politika zany ary misy ihany koa ireo olona zay niaraka tamintsika foana fa tamin'ny fotoanandrony reny dia manohana antsika izy mandritry ny fotoam-pifidianana na le antsoina amin'ny teny vahiny hoe sympathisant. Reny olona reny amin'izao fotoana izao dia tapa-kevitra fa hirotsaka ho mpikambana feno anatin'ny atokotiko Madagasikara ka ity redynamisation ity no varavarana misokatra sosokafatsika ahafahan'ireo sokajin'olona rehetrarehetra reo hiditra ao anatin'ny antoko. Vonina ny andray anjara amin'ny fifidianana rehetra ho avy eto amin'ny firenena ny antoko ho kosa Andriamatoa Julien Randriamorasata anatin'ny biro politika ny antoko tim. Be dia be amintsika nge manana le atao hoe fa vonina zany tsika io le atao hoe volonté politique fa tsy manana le finiavana conviction politique azonareo tsara mahasamihafa azy ary le olona manana le volonté politique tonga dia efa mietsika izy vonintsika anditsika sisa fa rehefa tonga le fotoana tsy ao izy zay zany zay le atao hoe volonté politique sy conviction politique samihafa misy nametrany français izy zany dia ataoko hoe zay ny tena zavatra misy dia nitandre manamafy zay fa tsika zao zany manana le volonté sy le conviction politique sady zany inona ny antony zany tonga eo daholo tsika. Fahombiazana tanteraka moa ity fameloma maso ny antoko tim ity ka velom-pisaorana ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anarany antoko tim tao an-toerana. Araka ny teniko teo toko velona toko matanjaka amin'ity Madagasikara indrindra ny eto amin'ny boriboritany fahadimy izay manana mpifidy lehibe indrindra raha samy arrondissement eto Antananarivo renivohitra ka tsy azo tsinotsinoavana zany izay tanjany sy ny fahavononany ny mpanohana izay tsy miova hevitra izay mbola resy lahatra izay mbola hoe mahatoky ny fitarihan'ny président Ravalomanana izany atoko tiako Madagasikara eto zany. Efa fanao ny biro politika tim moa ny manome fanofanana amin'ny fitantanana sy ny fitarihana na ny leadership ka tsy diso anjara tamin'izany ny vahoaka ny boriboritany fahadimy. Fa resy lahatra ary tonga saina moa ireo olona nanatrika ity fameloma maso ny atokotiko Madagasikara ho an'ny androany ity ao moa ireo milaza fa tsy anaiky intsony raha mbola misy indray ny endrika fangalaram-bato amin'ny fifidianana manaraka. Mbola manamafy hatrany ireo mpikambana fa ny filomatrika Ravalomanana ihany no maharesy lahatra azy ireo hanavitra ny firenena. Asin'Andriamalala sy Mateo Prince hatrany. Mahafinaritra aloha nazahoana lesona tena tsara ny androany tena mahafinaritra tena mahatonga na ho resy lahatra zany amin'ny atoko tim za zany efa nanomboka tamin'ny tiako arivo nefa izy dia tena mbola tiako izy resy lahatra na amin'izao toetra raha-pirenena izao ary tena resy lahatra ny faniriko ataony atoko tim zao dia ny fiovan'ity firenena ity mba ho tonga amin'ny tanjona mahafinaritra indray ohatra ny mitondra ny dada teo. Ny antony atongavany aty zany zao dia mbola miandrandra ny fiverenan'ny filomarika Ravalomanana eo fitondrana zay sady zay tanora zany zao amin'izao tsy anasa ny fitondram-panjakana nampanantena hoe anokatra orinasa ho an'ny tanora nefa ohatra lasa kopaka ambava fotsiny le izy dia zay ny antony andrandrany ny filo Ravalomanana anokatra orinasa iasanay tanora tena tsapanay hoe nety le izy sady ahitana zavatra be da be ihany koa zany le fanofanana nomen'ny tompony andraikitra atao amin'ny atokotiko Madagasikara. Mahafinaritra sady tsara toe-tsaina
any eo mo miaraka amin'ny mahafinaritra zany alony eo raha hitako mahay fanampy raha misy zavatra atao dia miara mirona makary mifamonjy ny namana maharary manome sosial ho an'ny ankizy sahirana tenako aloha dia mahavatra an'izany hatramin'izay tena manantena be mihitsy aloha amin'ny fomanontolo dia angatahako amin'ny Masomarisy Victoire Rasomanarivo mpiaro anay fa tsy maintsy lasa ny dady io raha tsy mangalatra ny doublon antry zareo zay ko moa tsy manaiky tsony mihitsy raha vao mbola misy doublon foana amin'izao fa le taloha teo fa trany nandefindefitra zao zay tsy anaiky tsony mihitsy le mba hanamora an'le zavatra atao zany tantona amin'izao zany tena mafy aloha zao le fiainana mahazo antsika izao fa na mijery ny ankizy na mpianatra zao ara na fitaovam-pianarana ny tsisy ny any tsy afeniko amin'ny ianao raha misefa nanao antiere fidy tia tena ren'Andriamanitra raha mbola azo vola hatramin'izao za manano tena mampalahelo be le zavatra amin'izao fa tena ilaina fiovana be mihitsy le zavatra sady tsara tokony mba avoaka n'le izy zarako ary nareo nakafeo aminah dia alao endry zareo any le vola za manano tena tsisy vady mpamelona fa miady rery tena koa moa tsikivy tsiketraka fa manambony moral foana. Tapitry ny fampalalam-bavao izao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany rehefa avy eo arahantsika ny fandaharana Global News aorian'izay kosa ny famerenana ny fandaharana ahoana maro ny arahana amin'ny Germain Omenjanary ary tohizany horonan-tsary ka ho any androany ny lohateny horonan-tsarintsika dia mitondra ny hoe collateral damage mametraka ny veloma mandrapitafary tompoko lasy tompoko vavy amin'ny rampitso indray.